Miarabantsika rehetra isa tokantrano tokolasy tokovavy amin'ity alarobia 1 ny volana febroary 2024 ity fiarabana zay miditra ny isa ambaravarantsika ny fiara samihafa zay ahafahantsika mieno ity fandaran'ity ny toerana raha teo ianko zay ahafahantsika mandray izany fandaran'izany na ianao any amin'ny birao samihafany na ao am-pivarotana na any amin'ny hotely samihafa eny na eny amoron-drano eny amoron-tanimbary eny atambary am'izay fomba rehetra ahafahanao mihaino ny fandarana de miarabanao izahay zany ao anatin'izao fandarana miara-manonja izao ny teknisianina iaraka amintsika zay ao ambadika moa zany dia faly Ramananarivo miaraka amin'ny Ralaina sy Tanjona anisan'ny mpianatra araka nefa de fa mavitrika amin'ny asa sady havanana raha teo zany ny mpanentana moa any ambony andro Naomi Randriamalala sy ny ekipa rehetra dia mampiditra ny fandarantsika amin'ny radio miaraka amin'ireo namana teknisiana sy ireo teknisiana marobe rehefa miresaka an'izay dia manararoatra ny mampita amintsika zany fa efa nisy na raisanay vaovao zany avy any amintsika ny amin'ny efa miverina mandeha ny télé MBS satria misy canal roa moa zany tsika de nisy olana ara-teknika le canal iray de naharitra herinandro maromaro mihitsy ny famerenana azy de am'izao fotoana zao efa mandeha zany reo canal roa reo satria iray nandeha teo teraka fimenomenoana atsika mihitsy le satria marobe isika no tsy naharay zany ny fandarina ny vokarin'ny MBS tamin'ny fahitalavitra ary de ny menomenona ny antsony amin'ny hoe mba ajereo de tena nijery mihitsy ny namana tantely raha Jean-Claude Ridany izay mpiara-miasa akaiky amintsika zany manao ny fandaminana ara-teknika de isaorana n'Andriamanitra moa zany fefa mba tafaverina amin'ny lohan'indray izany fahitalavitra zany ahafahantsika manaraka ireo fandarina marobe izay vokarina hito anivon'ny MBS fahitalavitra sy onjam-peo MBS zany ny mpiara-miasa amintsika ihany koa izay iray zotra amintsika iray Tanjona ny anivon'ny Radio Mada FM 100.8 de arabaitsika ireo mpanao gazety sy mpanentana ao amin'izany fandarina izany satria anisan'ny mpiara-manonja amintsika ihany koa zany onjam-peo izany ianareo manaraka ity fandarana ity zay mandray zany amin'ny fomba rehetra zay iverinareo fa ahazona ny vaovao dia toloranay ny arahaba feno mihitsy ny sika menakafy ary dia ny kokoa aloha zany satria maro aminareo no mifanena aminay ny amin'ny lalana miantso mandefa afatra ty aminay de hoe azadino hoe fa mba ilainay le kokoa zany mba ahafantarana hoe présent zahay manaraka zany fandarana zany de anisan'ny tolorantsika n'le kokoa zany taty Emilienne zay monina eny amoronakona eny izy moronakona zany ao anatin'ny commune Ambohimangakely mandalo ny lalana mikodana nambariny filo Marc Ravalomanana eny bypass zany de kokoa taty Emilienne ho anareo rehetra ihany koa namana zay eny Ambohimangakely eny manaraka ity fandarana ity ny any Ambohimanambola Tanjonandrina misy akama mahafinaritra maro be eo amin'ny fokotany Tanjonandrina Ambohibato eny amin'ny Paimanga eny zay nangataka ny kokoa tamin'ny tenanay zany ny Antaramanana eny ihany koa tsy adino misy manaraka antsika maro be dia ety mahitsy tsy lavitra n'Ambohimanambola fa efa commune na Lasora indray zany no misy azy de anaovana kokoa satria ianareo moa zany mangataka de tsy maintsy mba atolotra le izy de ianareo any Ampangabe ato anatin'ny district Ambohitra Atrimo misy andreo namana fianakaviana sy ireo mpanaraka tsy mahafoy ity fandarana ity de tolorako ny kokoa ho anareo rehetrarehetra izany am'izao toandro izao de manasa antsika rehetra ry anaraka ny fandarana zay efa vonimbonina am'izao fotoana zao iza moa miaraka amiko dia Rakotoandrina Motarson alleluia na Tonton Mota araka ny fahafantarantsika azy rehefa miaraka amin'ny Tonton Mota isika dia manavanana sy mavantana antsika ny miresaka ny tontolo ara-toe-karena sy ny fifandraisana misehatra resam-pirenena fa miresaka ihany koa isika ny tontolo ny arena ankibon'ny tany ity fandarantsika ity manko zany de nezahantsika ny hiresaka aloha hevitra maro be
ary ezahantsika ihany koa no anaovana fampitambavao arak'izay tratra ihany koa dia izany sy izany no zaraina ao anatin'ny fandarantsika. Misy vaovao voaraintsika avy any Ambatondrazaka any resaka hazo, de mbola manamarina ilay vaovao ny tena anay am'izao fotoana izao. Ny amin'ny hoe misy hazo any a, de misy fiarakodia vavety, de somary mbola ao anatin'ilay hady hevitra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ahafahana zany a mitazona na hoe mampahafantatra zany a ny fisian'zany hady hevitra momba an'zany hazo zany. Azonareo no tiako tenenina am'zany a, de mbola mitrandraka an'le vaovao isika zany satria tsy mifanalavitra any le vaovao efa elaela kely zay le resaka avy any amin'ny faritra aloatra mangoro dia Ambatondrazaka ny tiako ambara sy tiako tenenina am'zany. Zay ny amin'iny fa rehefa feno ny vaovao maro samihafa dia tsy maintsy taterina amintsika. Omaly moa tsika ny resaka Ambatondrazaka manomboka mitroatra ny olona, mitroatra tena mitroatra mihitsy amina olana ara-tsosialy. De inona moa zany fa le olana tsy mety ahitana vahaolana dia ny resaka herinaratra na ny délestage izany. Naiza naiza io dia misy avokoa ary mifangaro am'ilay fiasan-doha am'le tsy fisinasa, tsy fisim-bola, le faharerahana mitototo eto sy eroa kanefa dia tsy mahavelo tena ny akamaroany malagasy am'izao fotoana izao, dia teraka lay fahasorenana zany, krizy ny fiarahamonina mo manjaiky de manjaiky ihany koa ny olany délestage zany dia mivoaka an-dalambe miorakoraka maneho fahatezerana malagasy am'izao fotoana izao. De manolotra ny fankahirezana antsika satria tsy mora zavatra iainana. Izany no antony mahatonga anay eto am'izao fotoana izao, zay nga mitaretana mepaka zany, zay koa tsy milavolefony zany ary de mbola manasa antsika ho avy ny fifidianana solombavamboaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna ary ny mpanolontsaina rehefa aveo dia hiditra ao anatin'izany système na rafim-panjakana izany mihitsiny ahafahana manohy sy manova ary mamarana izao olana setrain'ny malagasy izao. Ka rehefa be mibasy rehefa mahandro ao anisa isika ao anatin'izany système sy ny institution zany dia afaka tsika mitondra fanantenana tsara be ary mametraka an'ireo heverintsika fa tetikasa sy fandarana azy, tetikasa projet fandarana azy programme ahafahantsika manavitra ity Madagasikara ity. Fa miomana zany tsika am'zany rehetrarehetra zany any amin'ny fokontany sy ny commune sy ny distrika zay misy atsika. Mbola ho fantatra moa zany satria resaka an'izany inge zay matetitetika fa mampiomana ho any any Avaratsena any ao anatin'ny distrika any Ambohidratrimo, ny any Ampangabe any, ny any Talatamaty, ny any Mahitsy, any faritra maro samihafa any dia ho lalovan'ny akama avokoa zany rehetrarehetra izany ao anatin'izay hoe zay mahavangivangy tia akavana ianareo maniry vangina dia ny akama maro be ihany koa sy ny mpiray donakafo ary ireo mahatsiaro mandrakariva amin'ny fampandrosoana ny firenena dia hamangy anareo fa aza mieritreritra hoe lavidalana lavitoerana dia tsy famangimangy dia ho atao zany rehetrarehetra ny tahak'izay ny any Alatsinainy Bakaro any, ny any iny ty toerana lavidavitra Ambomiadana, iny mahazo ny ala be soela sy ny rehetrarehetra iny de ozy anareo hoe vangio anay de ho avy daholo ny akama rehetrarehetra fefatany sabotsy manjaka vahoaka nosy Betrimo Loharano tany Mandrosoa sy ny sisa tany reo namana mahafinaritra izany. Matoa amin'ny teny an'izany dia ao anatin'ny fotoana ifankahirezana izao sy ifanomezana toky sy fanantenana fa tsy sy mifanary zany fa tsy hoe vita ny ady fa mibatay andehany voalohany iny aloha fa ho avy manaraka dia ho avy anatin'izay fahavonona zany isika rehetra. Eny ary fampidirina daholo zany. Andriamatorako tondrina motarson alleluia tonton moto miarabanao. Miaraba ny faniry, miaraba ireo mpanao tsy lazaina, mpiara-miasa rehetra ao amin'ny teknisianiny IMBS sy ny radio Mada. Miaraba nareo mpanaraka izao fandarana miara-manonja izao. Dia eto moa zay sy faniry zany ifampizara aminareo zay mba zavatra tiana hoentina ho azavaina misimisy kokoa ahafantarana marina mba hananantsika hevitra, fotokevitra hoe makaiza marina ty fireneny ty fa to efa betsaka orakoraka sy ny sisa zavatra mitranga kehitriny zay moa tsy de taitra roatra am'izany fa efa faheno zany dia eto tsika mahita izy
eny ara ny vaovao lehibe zany zay efa nandrasantsika satria efatrandro talohan'ny voan'ny vaovao io de ninitsy nizaran'le vaovao mihitsy satria saika nizarako zany vo nanomboka le procès zany hoe le fotoam-pitsarana zany tany a Londres tany de saika isan'andro zany mampita amitsika le vaovao de namana ihany koa moa zany tany toerana teny isaorana reo namana malagasy diaspora zay namonjy anjany fitsarana izany ho tanysaika eto ve andry kely rehefa miresaka kely igny etsika de misy ny atao hoe kely géant de misy ny kely RGA Toulouse Orléans zany resahako zany de misy ny namana ry Rapary ry Bruno Ramanitra ry Malala ry Tanjona de misy taty mahafinaritra be zay reny rehetrarehetra iny ry Fanirisoherinay vo nanatrika an'lay zava-misy tany Londres tany de mampita ny vaovao ary tena milamina tsara mihitsy ny vaovao nalefan'izy ireo zay nahafahako nizara ny vaovao tamitsika izany fa nanomboka am'izay tsika nifantoka tamin'le aleo fa anomboka haka fanapahan-kevitra amin'ny fitsarana satria rehefa avy nieno an'le feo samihafa zany lay azony James Field tamin'ny alalan'Ngia Charles satria nandritry n'le fionana zany tontomota le hoe nandefa olona zany James Field satria efa fantany fa hanao kolikoly pot de vin ho tampony fanomezana droit na permis izy Philippe Tabito sy Romy Andrenarso dia nandefa olona izy zany tiersa personne efa presaka amin'izy menata ay le olona nalefany zany olona avy any amin'ny National Crime Agency na NCA fa reo zany de niteny hoe personnel piasa ato amin'ny James Field reo amina négociation ay izy menada reto zany efa ao anaty gony efa ao anaty spika de efa azo feo tsikelikely ny resaka ifanaovan'izy ireo de ny fianonana iny naharitra herinandro tanoany de rehefa vita zay de nenony Ramatoromy nenona ihany koa ny avokany dia nitondra am'izay zany ny fiampangana sy am'ireo fametraha-panontaniana marobe ny teo ny fitsarana dia nanao ny fiarovan-tenana ireto voalaza ireto fa omaly am'izay zany nivoaka ny fanapahan-kevitra zany i Philippe Tabito moa zany lay frantsay tonantonana maneran'ny arena amin'ny Madagasikara averiko mihitsy lay frantsay tonantonana maneran'ny arena amin'ny Madagasikara de efa nilavolefana ary niaiky tamin'ny volana Aogositra septambra akory ny ary 2024 fa hoe meloka tompoko fa iromo zany Andrenarso Dirkab civil zany hoe taleny kabinetra civil ngia Andry Rajoelina de mbola niodikodina teo nanao ady akafetsenany am'le tsy meloka de vo mainka zany somary nanasary zavatra teo amin'ny raharaham-pitsarana zany rehetrarehetra izany de nanao ny asany tsara ny NCA nanao ny asany tsara ny fitsarana tamin'ny alalan'ny fampanoavana zany sy ny fitsarana nanao fiainona lay siège tery ambony tery zany ka taompazy NCA no namoaka ny vaovao marobe zany fa raisitsika kely fotsiny zany ity sombony kely ity zany ao anatin'ilay paragrafy faharoa am'ilay dikateny amin'ny teny frantsay navoaka ny NCA National Crime Agency zay anisany nanao fanadihadiana koa ary nitondra ny antotan-taratasy ny fanadihadiana izy ireo nakany amin'ny fitsarana tany Londres de hoy izy hoe Romy Andrenarso et son associé de nationalité française Philippe Tabito zay le teneniko le teratany frantsay mangarina ny arena ary manera ny arena amin'ny Madagasikara zay le Philippe Tabito ty izy ont été inculpés en août 2023 après avoir demandé des sommes importantes en échange de leur aide pour obtenir une co-entreprise minière exclusive avec le gouvernement de Madagascar. Mazava tsara zany. De mba hahafahantsika zany tena mitantara am'izay sy manohy an'iny adihevitra iny de aleo aloha zany alefantsika tontomota ny fanehoan-kevitra izay nataondra matoa Fanirisoa Herinaivo tao anaty minitra 5 angamba izay faly raha tsy diso isika
izy a ny tantara ny ndeha ataontsika ny fanombohan'ny procès ny déroulement procès ny fiafaran'ny procès zay antanterahana zany a tamin'ny fiatombohany volana febroary teo sy ny hiandrasana andray zany ny toyan'izay famoahana ny didy amin'ny alalan'ny sazy zany ao arina 7 ny volana marsa makany de tongany zany hoe misy daty eo anelanelany 7 marsa ka hatrany amin'ny 20 na hatramy 20 volana marsa zany no ahafantarana zany fivoahany sazy andreto olo reto indrindra Romy Andrianarisoa de rehefa aveo hitondra fanadihadiana ny tena Kristantomota fa aleo aloha zany a hoe notsika ny faneho-kevitra fanohisoherinay de miverina zay mirala mianaka zany da arafaly miaraba antsika rehetrarehetra indray a mbola ety a Londres eto anoloanany fitsarana Suffolk Crown Court no miresaka aminareo voakandroany zany a ny fanapahan-kevitry ny mpitsara mpanampy ny atao hoe juré fa dia hitanjareo fa ameloka tokoa i Romy tsara fantatra fa mila unanime ny mpitsara izay vao afaka miteny zareo a fa ameloka ny olona anankiray a ka na de teo ary zany fiarovatena ataontsika hoe fialana bala fandaingiana nataony Romy dia nahita ny mpitsara fa meloka izy za zany a tena miteny aminareo hoe tsy faly fa meloka izy fa faly fa tsy voafitaka ny fitsarana faly zany a fa au moins mba teo anatiny ty ataontsika hoe ao anatin'ny fiainan'ireo mpitondra reo a mba nisy fitsarana nahita ny agegeny zareo ary somary ahoana re filazako an'izany tena hoe raha ohatra zany a ka mitavozavoza ny marina de mety horesiny lainga tsara lahatra zany foana zava-misy any Madagasikara raha ny zavatra taty aloha de hoe tena tsy tahotra tsy menatra Romy sy ny avokany mandainga nefa ny olona manao fianianana tsy mba mieritreritra kory hoe aleo mba ny elo-kibaboana mody rarina hoe zao ary amiko raha ohatra ka nitohizany NCA lavidavitra ny ataontsika hoe ny fifampiresana nataony zareo tamin'ny Romy de tonga hatrany amin'ny Andry Rajoelina io ary de tratra mibody omby mihitsy angambany Andry Rajoelina ho nanao kolikoly fa saingy nalaky najanony zareo le processus de hatreo amin'ny Romy sy Tabito ihany androany moa zany ny valo ny fitsarana ilazany ny juré hoe meloka sa tsy meloka i Romy de amin'ny 18 mars fa mbola confirmé satria nangataka ny procureur hoe mba entre 18 28 mars zany no ivoaka ny didy fa mbola confirmé zay daty zay de mbola azo fanamariana eo ihany izahay rovina ny tena mivoaka marina ny didy de omenay anareo hoe firy taona ny sazy na firy ny sazy azony Romy sy mazava ho azy i Tabito koa amin'izay fotoan'izay faly angamba zao ny vahoaka malagasy aloha fa mba nisy justice ataontsika justice est faite pour Romy et Tabito izay niezaka nivarotra mpitsanganana ny arena malagasy fa kosa ataontsika hoe petite victoire ihany le izy satria ny tena gros poisson mbola tsy tena tratra fa amiko raha miasa ohatra fiasan'ny fitsarana ty Londres ny fitsarana malagasy de tokony démantelé ihany io réseau-na corruption ataony zareo amin'ny fitondrana io satria hitantsika nisy orinasa maromaro voatonona atao hoe izahay de niara niasa tamin'ny anina sy tamin'ny anina ary dia afaka miriary tsara ao Madagasikara ary zareo amin'izao de ireny orinasa ireny tokony hanaovana fanadihadiana zay zany ny androany fa aleo aloha zay nakasaina
dia amin'ny 18-28 mars indray isika mihaona. Dia efa nifitiny ny fanerisoerina avy teo izay mpitarika ny ADDM, ny fanazava-kevitra tsara ho fantatra zany. Le koa faly azafady indrindra. Dia dikan'izay zany miandry zany tsika ray volana eo no andrasantsika ny fahafantarana ny sazy izay ho azon'izy Menadar eo zany ny 20 ka hatramin'ny 20 eo an'elanelany eo zany no andrasany zany de petite victoire ho fanerisoerinay marina tokoa zany tontomota satria raha ohatra ka teto Madagasikara ny raha goavambe ohatr' zao satria tsy vitsy ny grand dossier mihodiny eto Madagasikara de tsika tsy miteny hoe very anjavona tsy ohatran'izay ny fomba itenenantsika azy fa hoe andeha atao hoe mbola ela vomivoaka le tonkalon'ny rado misy an'le hoe mbola atao fanadiadiana sy ny sisa za rehefa mahazatra moa zany fa maro be reo antota taratasy miresaka kolikoletran'izany tsy de tena hoe tafavoaka aingana le izy fa raha ohatra moa ka olona avy any amin'ny fanoherana na olona manelingelina fitondram-panjakana no tratra amina raharaham-pitsarana na andeha ataontsika hoe hamorona na hantota taratasy ahafahana miazona azy indray kosa aloha de aingana iny zany fa raha amina lafin-javatra samihafa dia tena taraiky ary raha ohatra hoe somary mandroso aloloha le mety ho fanadihadiana maro samihafa de na de efa mahazo ST aza le olona de tafaporitsaka eto Madagasikara ary raha tsy mahazo ST indray le olona ka efa somary mahazo mandady depo de misy an'le manao mopy de afaka mivoaka de tafaporitsaka indray moa averiko aminao ny raha Jirama Vonjy Andriamanga sy Rivra Daniel aiza izy mirahalareo am'izao fotoana zao raha kolokolo anefa zany ao pareo izy tontomota ny ACM sy ireo trangan-javatra maro be zay fatatsika fananahirana ho an'ny Madagasikara ahoana ny toyan'ny resaka vola be teo anivon'ny knapsa zay adevitra be zay volany be antitra volan'ny zokolona tsy tian'izy ireo manko natao hoe be antitra fa zokolona zay atsembohan'izy ireo na ahafahany teo anivon'ny orinasany nandrotsaka latsakemboka ho an'ireo mpiasa ho aminy sy nahafahan'ireo mpiasa ihany koa tokony hisitraka latsakemboka kanefa niodina tany am'zavalakafa ny volan'izy ireo zany santiona nantota taratasy nge zany resako amintsika izany sy re olona manana olana maro be zay efa nandalo tamin'ny raharaham-pitsarana kanefa dia tsy afaka mihetsika ny antota taratasy ohatra am'izany ohatra ny amina hoe misy tompona ndraiky mpanjakana maro be tokony hiatrika raharaham-pitsarana saingy eo amin'ny lafin'ny procédura no manany sarotra be ny any zany hoe dia tsy afaka mihetsika ny haute cour de justice na de misy an'izany kory zany ary manenjika an'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony satria tsy maintsy ilaina fangatahana etianivony ateny meram-pirenena miautoriser amin'ny alalan'ilay commission amina mise en accusation sy tafahetsika am'izany eo anivony ateny meram-pirenena no ny anton-javatra tsy fantatsika de tsy miasa tsisy atao le haute cour de justice tsy afaka mikitika tsy afaka ihany koa manao fampiatsoana tsy afaka ihany koa manaitra raha zany entiny lazana azy amina trangan-javatra ohatran'izany maro be ireo dossier en instance zany zay miandry am'izao fotoana izao de zay ny réaction ny olona voalohany indrindra rehefa nahita ny endra raha iny au moins mba misy zavatra goavana zany de nandeha somary aingana zany lay raharaha momba azy de samy nanao référence hoe somary olana io ny isatra io raha taty Madagasikara aty Madagasikara koa moa zany na de mitaky ara ny anivon'ny fitsarana ny indépendance ny justice na de tena te ametraka ary tena maimbo tsara malagasy ny sisy fa zao matanjaka be le pression ary tsy vitan'izany tontomota fa eo ihany koa le hoe tena vero eny le tena mpanatanteraka sy le resaka système eto amintsika ny pouvoir judiciaire sy ny pouvoir exécutif pouvoir législatif akoatra ny exécutif moa efa eo tanany
de le système rehetra zany tsy ahafahana maka an'le tena hoe décision sy mametraka an'le indépendance zany de mba mitsiriritra sy maniry ohatry ny reny any ivelany reny tsika tena hoe miasa tena totame conscience mihitsy ny rafi-pitsarana any ivelany tontomota eny arary faniry ny zavatra mariko kely fotsiny teniny rahamatoafaniry so teo moa zany hoe ohatra ny gros poisson ozy mbola tsy endrika fa ny zavatra tiako tsipiana kosa nefa d zao nahita n'iny fitsarana anglisy tsy hoe nahitatsika fa nanaraka n'le fitsarana andramatoa Romivosy isika rehetra ny zavatra hita nahoana marina fa misy teny hoe ay dirikaby ve tsy afaka mandeha reny raha tsy alalana vamin'ny patron de ny filoam-pirenena tsy maintsy iraka reny de noho izany de zao tsy zay fitsarana tena ny zava-misy ihany no hitsarany fa tsy mitsara zay fihetse-po izy sy eritreritra ho samy hafa any mety hoe mirindra mizotra mirazotra tsara mirindra tsara mitombona tsara fanazavanao fa mangataka fotsiny le fitsarana hoe eto raha miporofonao rehefa tsy misy le porofo de namany tsy niteny ianao namany tsisy zavatra raisiny zany le zavatra ambaranao fa ny azy de ny porofo ka le tany am'le tam'ty afera ity le noetin'le NCA ny porofo hoe Ramatoa Romivosy sy le tabuto no nitaky an'lay vola ananana porofo zay satria nisy enregistrement ary ny enregistrement efa nangalany alalana meloa tamin'ny tribonaly hoe anao an'izao zay de namena alalana noho izany porofo efa nekeny iny eo anatren'ny tribonaly ohatrohatry zay mantsy le izy fa tsika saika lasa any am'le hoe fihetse-po hoe izy kosa zao ve de mba rariny zao io Ramatoa Fanisoa ao anatin'ny fitsarana am'teny hoe gros poisson mbola tsy zay le izy fa le zava misy ananany fitsarana porofo ananany de zao reo olona anakiroa Ramatoa Romivosy sy Inga Tabito no nitaky an'le vola nangataka Gemfield hanome vola ho tamby ny fahazahoana permis dia mazava teo anatren'ny rehetra le izy nentina teo anatren'ny tribonaly nandeha fanazavana niala ozy mpanaraka niezaka mafy mihitsy Ramatoa Romivosy sy ny avokany nanala ny tenany hoe iraka izy fa tsy tompony antoko tsy tompony fanapaha-kevitra ny amy zavatra ho atao fa rehefa nasaina mana-porofo an'izany izy ange tsy mahavita mana-porofo an'izany zay fotsiny le izy dia iandry an'le didim-pitsaransika any amin'ny hoe 18 mars hatramy 20 tsy haiko quelque chose mety herinandro ao aorinan'izay no ivoaka le izy fa ny tiana ola zaina de zao hoe maniry tsika malagasy mba ho zavatra ohatr' zany ny fandeha amin'ny fitsarana eto am'ty Madagasikara ty fa tsy andray baiko avariana avatsy ny fitsarana nambaran-Ramatoa Fanisoa teo moa zany hoe l'unanimité fanapaha-kevitry ny rehetra mitovy daholy iombonany rehetra hoe tena meloko izy zatra mitranga nge raha ohatra misy olona roa raha ohatra ao zany hoe misy olona 5 na 7 ka misy olona 2 na 3 tsy resy lahatra am'izay tsy hoe vita eo fa mifandresy lahatra reo olona reo hoe inona ny antony mahatonga anareo tsy anaiky fa diso ty olona ty de manazavy reo olona tsy resy lahatra hoe misy an'izao de miverina ny fanadihadiana miverina ny ankifakanam-bavany mba ahitana hoe marina mitombona tokoa ve ny reto olona reto sa de iatsy avanana fotsiny ka manjary manahirana de rehefa aveo mifandresy lahatra izy rehetra de rehefa mitovy ny hevitra avoaka am'izay le didy maniry tsika rehetra mba ohatr' zany no iaina ny vahoaka malagasy eto am'ty Madagasikara ty fa ny mampalahelo tsy de ohatr' zay ary nyresaka moa te hoe sahirana ny fanjakana am'le hoe pouvoir judiciaire pouvoir législatif pouvoir exécutif hoe ny mpanatanteraka mpanao lalàna sy ny mpitsara
eto ambony tany ny fahafantarako azy a tsy haiko any am'rareo anglisy reo angambo ny hoe manana fahefana kokoa ny mpitsara fa raha hoe pouvoir judiciaire zany a raha ty Afrika aloha tsisy manaiky an'izany ny fitondrana satria izy rehetra tonga eo amin'ny fitondrany reo a manao zavatra hafahafa io zavatra mitranga tany e Guinée Mali io najanony miaramila tapoka le prime ministre de rehefa najany le prime ministre de niraisindolo ny tomobile am'le ministre de mibloquena ny compte de tsy mivoaka de zao ohatrany tediavindry zareo ho alefa any amin'ny tribunal reto ministre teo aloha lasa ohatr' zany ka zay le izy satria matoa le olona matetika miazakazaka hoe hiditra eo amin'ny fitondrana de mba hoe makakely zay le fomba fiteny azy moa raha eto amin'ny fomba fitenin'ny tanora sy ny etsetra zany ka tsy de zay loatra fa tokony hoe anao an'le zavatra mpamarinana zay ka maniry tsika ho a mba hoe anana tribunal mitovy mitovy amin'ny tany miteny anglisy any amin'ny tany miteny anglisy enge mba lazako anareo fotsiny dozonareo tsara mihitsy zany tsy mahazo manao mpitsara raha tsy efa nanao avocat folo taona zay vo mahazo manao fanadinana hidirana ho mpitsara mba ialana am'le hoe zaza vao eo amin'ny fitsarana sy ny etsetra manao avocat folo taona mahita tsara zany hoe fiaina ny fitsarana miaro olona sy ny etsetra mahita hoe zao ny fiampangana sy ny etsetra zay vo manao fanadinana hiditra ho mpitsara de rehefa mpitsara izy zany a olona efa nanana traikefa lehibe ary fantatra koa fa ny ankety moralité nge tsy maintsy mandeha foana hoe mba olona everina fa tena mpanao ny marina mpanara-dalàna tokoa ve ty olona raisina ho mpitsara ty de lasa ohatran'izao ka izany rehetrarehetra zany mipetraka mahatonga hiteny hoe isika malagasy mitsiriritra ny an'ny olona zao nefa ny zavatra mahampime tsy hoe mahampime fa raha nahampime ve moa tsy niara mfaly teto tsika rehetra ny olona mitsiriritra ny Madagasikara satria maninona tany manan-karena be tany nosy anankiray a tsy misavoritaka amin'ny atsyatsimo na avaratra na andrefana na atsinanina fa de isika rery no eto mitsiriritra n'zany ny olona itsika mitsiriritra ny fitsaran'ny olona fomba fitantanan'ny olona sy ny farim-piainan'ny olona fa de naninona loatra tsika malagasy ny tonga amin'ny zavatra ohatr' zany de ho hitatsika eo moa fa mbola ho resantsika eo ihany io fa de zao tiako tenenina fotsiny amin'ty le raha Romy Voice ty nanao a niezaka naka-vola ry zareo reo hoe mba ho fanomezana permis de za aloha rehefa mijery an'le lalàna ataoko faraintsosina moa zany nodikany amin'ny teny malagasy ataoko faraintsosina fonoteny ra parenthèse entre guillemets raha farankisosana sotra mifaniry ataoko ao anatin'ny fonoteny a lalàna amin'ny feny ny arenakibony tany am'izao rehefa aka permis azo ny cadastre mine tsy homena fa miandry fanapakevitra ny avany ambony zay zany ny lalàna am'izao a ary azo ny laviny io fa tsy ohatra n'le taloha hoe mahazo foana zay fotsiny le faraintsosina fa de ho hitatsika ihany zany zay le fonoteny fa de ho hitatsika eo ihany a voatran'zany a fa io moa zany izy zao a mbola tsy mandeha le fanoratana hoe miezaka hony efa manoratra an'le décret d'application hony de ho hita hoe fampiarana an'izany a fa miverina eto amin'ny miara-manontsika miresaka n'ity zay angamba no azo lazaina am'le resaka Romy Voice ny feny a tsika mitsiriritra ny fitsaran'ny olona ny olona mitsiriritra firenetsika malagasy eto tsika ny raisina fampitsiriritra zany fa na izany ary ho atsika mpanaraka ny fandarana zany a dia eo amin'ny fomba fampiaran-dalàna de agoavam-be reny zany a satria tena hoe miasa ao anatin'ny fahalalàna miasa ao anatin'ny tena hoe fampiaran-dalàna miasa ao anatin'ny hoe lavitry ny tsindry sy ny tery
sy ny fahafantaran'olona ny intervention ny rafi-pitsarana any amin'ny firenena. I tonton Mota moa zany ianao mahafantatra tsara n'le rafitra anglophone io satria ianao niara-ny asa sy mivezivezy matetika tany de mahalala tsara ny amin'ny hoe tena farany sarotona ary tena miasa anatin'ny tena hoe fahafantarany ny pitson-javatra rehetra ary tsy mametraka mihitsiny zany ho ambinambin-javatra an'ireo mety hoe ho détail kely na pitsopitsony am'izay mety hoe élément d'information trandrahana zany ny sampana samihafa zay manao fanadihadiana any amin'ny firenena anglisiany zany satria izy ireo moa zany de tena farany tsy tian'zany resaka intervention zany tsy tian'zany pression sy sisa zany de zay le hoe tena miavaka izay nge rehefa niditra tao anatin'ny rafitra républicaine tsika de nizara telo mazava ho azy le pouvoir na le fahefana ny pouvoir exécutif ny pouvoir judiciaire ny pouvoir législatif matona apetraka ireo zany de zao sakamalao sy avoza samy manana ny anitra ho azy pouvoir judiciaire na ny rafi-pitsarana de any iny tsisy fampidira mihitsy iny any amin'ny exécutif sy ny législatif ohatry ny aty amintsika zany zay ary tsy mifampitsabaka andraikitra ary tsy mifampiteniteny na hoe mifanao inona moa zany amin'ny hoe donc tapany andoherana ity ny exécutif mba manatitra ordinateur kely sy manatitra fiarakodia 4x4 na hoe ity ny exécutif mba mandokondoko ny trano kely sy ny sisa any amin'ilay trano ampiasainy le any amin'le rafitry ny fitsarana de nidikan'iny rehefa aveo hoe akamakamanareo zay arorovo zay amboamboary zay rehefa kelikely sy ny sisa sy ny sisa sy ohatran'izay le izy fa zao misy vola esany ao zay ny ambaran'ny lalàna manao ny asa ny pouvoir législatif autorisé satria zay nge azadilony zay ny ataony pouvoir législatif zany na ny fahefana zay mpanao lalàna dia mandinika amin'ny tsara manara-maso manao lalàna tondra ny tolo-dalàna mandany an'ireo inona moa projet de loi lalàna samihafa volavolan-dalàna de izy ireo aveo no manome alalana ny fahafahana mpanatanteraka hampiasa lay volam-panjakana ohatra volam-panjakana ndraitsika iny tsy hoe volabolongam-bola efa ao iny fa soraboly iny de iny soraboly iny tadiavina iny de mila mahay mitady an'iny ny eo anivon'ny départementa samihafa hoe iry zay ny antomahatonga le taux de régulation samihafa zay isaky ny telo volana ny sala am'zany hampiasainy ny nevon'ny ministera rehefa aveo satria hoe ireto aloha zany ny vola disponible vola hita fa zany tsy midika zany satria hoe ny autorisé ny tery amin'ny assemblée nationale ny gouvernement de izy no laza fa izy ny tompon'ny vola de rehefa ame an'le vola koa ohatra ny gouvernement am'izay mety vola tadiaviny iny anivon'ny ACC am'izay vola tadiaviny ACJ na am'izay vola mety tadiaviny cour des comptes am'izay fomba fampandehanana ny asa sy ny sisa na ny cour suprême de midika zany fa manana influence goavambe ohatran'izany le raha-panjakana tompoko zay fa fahefany io samy manana ny anitra ho azy resaka principe zany resaka administration zany de zay zany le azavaintsika ny amin'ny hoe le eto amintsika zany mbola lavitra tena lavitra be ny azotsika am'le bonne gouvernance zany ao anatin'le état de droit resako moa zay rehefa aveo miaraka amin'ny tonton Mota satria isika resaka ny resaka banque mondiale ty fa manana anam-pina am'izay misy tonton Mota satria le système na le rafitra zany mbola marefy eto amintsika de lasa misy pouvoir na fahefana anankiray zany lasa ohatriny hoe maître na pouvoir marobe eto Madagasikara de zay ny tsy mampandeha ary mahatonga ny mihisatra daholo zany amin'ny akabiany lay institution na le rafitra na le départementa maro samihafa satria misy zany eo amboniny zany rehetrarehetra teneniko zany lasa maître angeza be mihitsy milalao an'lay fahefana tonton Mota ny zavatra tiako hanampianan'izay fa ny eto amintsika moa zany hafahafa ohatran'ny lamban-drazanany miezaka ihany ny malagasy hoe ndao ara mba ho atao hoe za tsy ho atao zany hoe fahefana mpanao lalàna mpanatanteraka mpitsara sy ny sisy zany de zao manao hoe fahefana mpitsara isika de nanangana ny ACJ na haute cour de justice ho an'ireo mpitondra fanjakana manana toerana ambony zany hoe ministra
lehibe ny institution samihafa sy ny ohatran'izany fa inona ndray ty miforontsika tsika ihany no mahitan'izany de miera ao amin'ny assemblé zay vo afaka mametraka fitoriana any amin'ny ACJ mato azy ny herin'le ACJ noho izany zavatra zany satria tsy mandeha arak'izay ieverana azy ampandeha an'io rafitra io akory zay zavatra mitrangy zany ary zany no mahatonga ny zavatra eto amintsika mivily tsy mandeha arak'izay izy hatramin'izao satria ireo olona ambony rehetra zay tokony ho any amin'ny ACJ alefa any amin'ny mpanao lalàna ny dossier de ireo no miady hevitra hoe aloha izy hotoriana na tsy hotoriana zavatra ataon'le olona nefa izy naka vola maro be de zao mividy député izy de tsy lany le fitoriana azy tsahatra eo ny raharaha tsy azo tsaraina eny amin'ny fitsarana tsotra izy zany rehetrarehetra zany mahatonga eto amintsika tsy de mipetraka tsara ary za tokoa teo amin'ny ranotatana orinasa mpitrandraka renakibony tany de nisy fotoana loatsy tena nisy fotoana hoe nilandry zareo vaniny mihitsy lay orinasa hoe zao le orinasa efa nandany 4 millions de dollars nanaovana fikaroana tam'le toerana lazaina ihany ny olona rehetra fa ny minina nge ny tena mandany vola be mihitsy amin'ny fikaroana ary riska be io zay angamba hain'ny malagasy rehetra ny dikan'izay hoe riska be zay hoe mety tsy mahita tapika ianao na mahita ianao fa kely tsy ampitrandrano de very le vola zavatra nitranga nanao fikaroana hita lizy rehefa henon'ny olona hoe tena misy ao de nieritreritra izy hoe ahoana ny anamboarana ahangalana nyty orinasy ty de rehefa nytenenina aloha hoe misy olona mieritreritra aka ny orinasanareo ozy hoe mialatsiny zao amin'ny mampinamana atsika de efa miteny fa raha vo zay no ataonareo de any amin'ny tribunal de Londres tsika mandeha satria ny olona miaraka amiko olona miteny anglisy tsy ho any Paris tsy mahatoky an'io ny anglisy tsy mahatoky an'io frantsay io any amin'ny tribunal de Londres ohatra ny tirara romivosy ty tena tonga de nijanona le eritreritra fa ny hatramin'ny androandroany kosa aloha tsy nisy tsony zay resaka zay ary zao matonga reny hoe borsa rehetra reny matanjaka be ny bourse de Londres sy ny etsetretsetra tsy prix-piainany le société satria vola ny vahoaka raha bourse de Londres zao vola ny vahoaka na ny société any Londres no apetraka ao anatin'io bourse io ho ampiasaina amin'ny zavatra samy hafa ka raha vo tsy entitra reto autorité boursière hoe misy zavatra ataon'le société omena vola ampindramin'reto olonreto vola tsy mifanaraka amin'ny lalàna any amin'le tany sy ny lalàna ao amin'ny zareo toerana de mirehatra mikatona le vola tsy mahazo vola de efa zatra n'zany re olon'ireo zany tena efa zatra mihitsy izy ny atsipriany tena milaza mifaniry mandeha eny anaty bozaka sy anina eny zay de mandeha le namana de manapaka hazo mandeha ohatran'io areo amin'ny toerana de manapaka hazo kely ohatran'ny hoe ohatran'ty fanondro ty ny abeny tena tonga de nijanona dolo reto anglisy fa maninona ozy ny tapahanao io hazo io fa ianao nga maheny io mamerina ny ohatran'io hazo tsy fantatro le hazo aloha fa ny tiako lazaina aminareo hoe efa le fanabiazana ny zareo mihitsy hoe tsy misy manaonao foany zany tsy manapatapaka hazo zany fotsiny tsy mamonomono biby zany mihitsy fa dia miaina ianao tsy maninona anao le biby de eo le biby eo le hazo fa tsy hoe misy hazo ty de manelingelina de tapahako miviliany ianao ozy zany ny fanabiazana netin'ireo austrianreo taminy nanao fikaroana tamin'ny ny fantatrareo ny arenakibony tany nge tsy eo morona arabe fa ny anaty bozaka fa na bozaka raha tapahanao tezitra zalahy raha ohatra ilainao mihitsy io zavatra io lalana io izy de soroy
fa tsy hoe mandehany ianao de tapatapahanao dolo fotsy zany zany ny fanabeazany ny olona matony olona tonga amy zavatra ny tranga ohatra ny tamin'ny raha matoro mivoisy ohatry reny a hoe entitra be ohatry reny le fitsarany satria ny fanabeazana azy mihitsy no efa hafa ary de hafa tokoa mampitsiriritra atsika menakavy zay fany za miezaka mitantara tsy hoe mitantara moa zany fa mahatsiaro ny tantara tamina hoe taiza tamin'ny repoblika amin'ny fandimby nisy dirikaby nanao adalàna meo pampanoatra zao de somary nandeha lavidavitra zany tonton mota ho atsika mpanaraka amin'ny fandarana fa tsy nahita zany hoe taiza ny nanana olana nisy olana teo amin'ny sehatra nasionaly tsy laviny zany eo amin'le hoe mety misy tsy vitivikevitra amin'ny filohan'ny repoblika sy ny sisa efa avy taleny kabinitra n'Andriamato iandry rajoelona ny zazara mandimbiasan tamin'ny fotoana fa zao mikisakisa tsy mifanaraka de rehefa tsy mifanaraka zany zavatra misy zany amin'ny maha-olombelona zany fa tsy hoe taleny kabinetra zay amin'ny fiadinan'ny repoblika goavambe hitondra adalàna sy fahafahambaraka ho an'ilay Madagasikara any ampitan-dranomasina zalomba sy nahita ka nitaroako le izy tsy nahita fa zay le tiako tenenina hoe rehefa tsy tsara tsodrano de lapoasiny mitondra raha iny faharoa tiako tenenina anatin'le adevitra de zao ahoana no heveritsika zany fa tena hoe hanana tanjaka daholo ny rafitra eto Madagasikara ka tsy hifampiankina na hoe tsisy maitra na rafitra ngezabe zany hibaiko ny rafitra hafa sy ny androm-panjakana hafa de ndena mbola ezaka lehibe mihitsy ny zany tonton moto ity efa tsy mifatoka am'le raha roa miandrenarysotsony zany fa efatry ny hoe vity ny adevitra iny miandro ny toy any 18 ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana mars tsika mety misy feno vove nalelalelan'izay ho hitatsika eo zay satria zany tsy lavina raha ohatra ka misy zavatra hafahambarany roa miandrenarysoa amin'ny alalany soratanany na zavatra ho soratany ampitondrainy ny avoakany ka arotsany ray zavatra hafa zay fatreto aloha zany io ny fe io ny tapaka ndraison'ireo mpitsara fa ny any tiako tenenina de zao rehefa tena mandinika an'le zava-misy zany de hoy aho hoe ny fanomezam-pahefana be loatra an'ilay androm-panjakana présidence ny repoblika zay ny olana satria androm-panjakana anie le présidence de la république lay fiadinan'ny repoblika zay misy filohan'ny repoblika no mitantana azy ohatra raisitsika zany lay présidence ny repoblika ny chef suprême des armées le président ny repoblika no lehibe ankeo anivony CSM nefa fantatsika zany CSM zany miaraka amin'ny haute cour de justice ny cour suprême sy ny sisa rafitra ngezabe ampanjary an'ilay fahefana mpitsary zany ao tsara tsika am'izay lay président ny repoblika manana solotena tinendry maromaro ao anatin'le ACC le président ny repoblika manana ampahantendrena maromaro ao anatin'le anteny merandoolona anteny merandoolona rafitra mpanao lalàna miaraka amin'ny anteny meram-pirenena le président ny repoblika afaka mandrava ny anteny meram-pirenena le président ny repoblika dia misy organisme maromaro miankina aminy ohatra am'izany ny inspection générale de l'état zay anao fanadihadiana amin'ny alalany hoe mba hametraka fomba fitantanana mahomby amin'ny volam-panjakana sy amin'ny fitantanana ny fiainan'ireo administration rehetrarehetra any amin'ny sehatra samy hafa any na ianko reo verina fa hitondrana fanadihadiana amin'ny resaka fitantanana zany de tsy maintsy ordre de mission no hahafahan'ireo manatanteraka ny edy de manandraikiny misy apahany marobe am'ireo institution étatique sy ireo sehatra maro samihafa ahafahana zany mitondra fanjakana tsara tantana sy mitondra n'ilay état de droit mbola eo ambany fiarovan'ilay présidence
ny président république manana ampahan'olona tendrena any am'ilay voameram-pirenena mahaly eo tena misahana fifidianana de ahoana ary zany ho sika misy azy daholo misy azy daholo ny rehetrarehetra le président république manana fonds spéciaux le président république mbola namirona nle fonds souverain le président le république tsy vitan'izany rehetrarehetra izany mbola naka napahana ndraikitra sasany amina sekretera mpanjakana de mbola miratase amindray nefa izy efa feny fahefana be manodidina azy le président république raha vao misy vola mihoatry ny 200 millions d'ariary tapahana sy avoka ao amtapimola mpanjakana dia tsy maintsy izy sy ny premier ministre miara manapa-kevitra am'izany ahoanandray ary zany ho isika le président république nefa no misolo tena amin'ny fanjakana eo amin'ny rafitry ny raisam-pirenena mandray an'ireo masovo sy ireo solo tena mpanjakana miasa simoniny eto Madagasikara lettre d'accréditation sy ny sisa lettre de créance sy ny sisa zafady indrindra tompoko mbola sationa zany resahako zany ny fahefany le président république mibotsina be de lasa mibotsina manaraka azy le olona kely be da be manaraka azy atao anatin'le kabinetrany de lasa mieritreritra fa zao président république mandendeha raha Madagasikara koa le olona kely be da be ao anatin'ny kabinetrany tsy miara-miasa azy mbola manana fahefana hafa mihoatra n'izany resahako zany le président république fa zay tonga atao anatin'ny lohako zay zaraiko zay tontomota raha mety manana koa ianao zarao ahoana zany nanaovana an'izany raha de lehibe any folo alina izy manana ndraikitra lehibe izy amin'ilay teny CSM afaka manendry ny solotenan'ny ACC mandamina ny solotenany ato anatin'ny CENI izy afaka mandravan'ny anteny meram-pirenena izy mbola manana ihany koa izy apahany tendrena atao amin'ny anteny meran-doholona de inona daholo zany rehetrarehetra zany zay mihitsy le de zao mantsy le fomba fisainana noentina nanao an'le hoe anteny meran-doholona teny meram-pirenena rafi-pitsarana rafitry mipanatanteraka fomba fisainana nentina nanao an'io ny anteny meran-doholona sy ny anteny meram-pirenena moa zany rafitra mpanao lalàna daholy raha iny fa misy ny rafitra mpanao lalàna misy ny mpanatanteraka fomba fisainana nentina nanao nametraka an'ireny androm-panjakana rehetra reny de mba isin'ny fifandanjana eo amin'ny fahefana ananany tsirairay fa eo sady sika de mahita hoe tafa ohatrany mety le fahefana aty am'le androm-panjakana anankiray de ny aty amin'ny filohan'ny republika zany tafa oatra raha mihoatra amin'ny anyreto rafi-pitsarana sy rafitry ny mpanao lalàna be de be loatra ny zavatra eo an-tanany de tsy mifandanja itsony de afaka manindry moa zany ny fiteny azy sa mi-influencer ataotsika hoe manindry ny zavatra rehetra izay miona amin'izy manindry eo amin'ny fahefany am'ireo mpitsary ireo ohatra zavatra mety am'le satria tsy mifandanja tsony le fahefany eo am'le rafi-pitsarana rafi-panatanteraka rafitry ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka zany de ny filohan'ny republika de lasa tsy mandeha arak'izay tokony ho izy arak'izay tokony sainana azy arak'izay ny sainana azy sy ny heverana azy fampandehanana an'le raharam-panjakana ka matoa krisa makany amin'ny tsy fanjariana zavatra oatra zao de tsy de mahagaga loatra zany zay zany efa hoe vokatry le tsy fifandanjana eo amin'ny androm-panjakana misy ka na eo amin'ny androm-panjakana mpanatanteraka arangeny présidence moa eo ihany ny prime ministre eo efa tsy mipetraka tsony le izy satria ny zavatra mitranga ngery faniry de zao le président nanangana secrétaire d'état fa eo ambany fahefany
zavatra tsy fahiteran'izao tontolo zao zany tsy tokony hofanao zany zay misy gouvernemental roa mifanina hatram'izao mola izy tsy mety teraka ka tsy prime ministre ve anao soniany zany ka na olona le tsovaikony na le sorabola ho ampiasainy zany ara mbola tsy maintsy hokaroana ho amboarina mariny zany tsy maintsy mbola namboatra organigramme nge io e ka zay le izy satria tsy mandeha am'izay loany ministre reo sa tsy ministre le ran zany io tsy fantatsika hoe secrétaire d'état mitovy ihany mantsy zany hoe miara-miasa amin'ny ministre fa zao ho any amy budget my président tsy mandeha tsy mandeha mihitsy zany zavatra zany a tsy mandeha araky ny tokony ho izy zany a normal raha cao debout le fitondrana inona moa le cao debout tsangana eo sisa fa tsy mahefa na inona na inona fefa mihevaeva tadikidi fotsiny de hoe manao reo manimandra itsika e lasa ohatr'izay sisa nefa ran'le izy a satria tsy nanareo arangentsika miara mahita tsika am'izao fotoana zao ohatrany tsy de misy asa nge le fanjakany ohatrany fampiandriandry asana mbola miandry an'reto secrétaire d'état hotendrena na ahoana fa de ray volany zay ny vita ao anatin' zatao andro a tsy maintsy a mahavita an'zao zao tsika eo zany tsika zao a 30 andro zay ny vita mahery a eo tsika totrany cao debout ya ny fitenenany tontomotanyle cao debout moa zany entina ilazana ny aminy hoe efa tsy mahefa na inona tsony fa raha ny amin'ny box manko a de miandry an'le le clean kely le gonga zay le izy zany fa aty am'le resaka lalàna ny tiako tenena am'izay zany a iverenako teo am'izay le zavatra nyresahako teo zany satria rehefa mahita ny fahasahiny ry tabito sy ry romotsika zany de hoe sika tena miopapana mihitsy le fahasahina zany a hitako vola ary hiteny hoe meo fandraisana anjara 5% zay ao anatin'le orinasanareo de le tabito vazaha frantsay ty zany a satria miara-miasa am'le olona am présidence de mieritreritra koa izy zany fa de tena manana fahefana be de angarina ny arena amin'ny malagasy zay nge le manahirina ao anatin'le raharay e satria matanjaka ho a le fahefany le filohan'ny repoblika le institution ny resahako de mieritreritra koa le olona fa matanjaka nisy olona zay nyresaka tamiko ny amin'ny hoe mba jerenge fa tohatra manana cabinet hivelan'le cabinet officiel amin'ny présidence nge le romy e misy namana nyresaka tamiko an'izay a io Philippe Tabito io anatin'le cabinet ivelany tsy cabinetra amin'ny présidence misy an'io fa cabinetra ny roa miandrenarso de aizo anatin'ny organigramme misy an'izany hoe ny directeur de cabinet ankoa dia mahazo manangana cabinetra hafa akolatra nyreo cabinet amin'ny présidence zay ny directeur de cabinet no mife azy mandrindra ny asany mandamina ny asany satria zay maha directeur de cabinet azy de mety misy ny chef cabi fa ile olo ty koa manana mpanolotsaina ny ambadika any sado cabinet ve zany sa iny zany manana mpanolotsaina manana chargé de mission chargé de tsy fantatra any ambadika any mba hahafahany zany maîtriser any le zavatra rehetrarehetra ty ambadika ty de rehefa tena diniatsika zany le izy tontomota satria moa zany tsika dia fanjakana républicaine état unitaire tsika fa za zany afaka mijery am'izao fotoana zao hoe tsy mahita régime semi parlementaire tsika fa régime présidentiel fort zany no hitatsika am'izao fotoana zao satria rehefa nyresahantsika teo le izy no fahefana rehetrarehetra any amin'ny filohan'ny repoblika avokoa hatrany amin'ny fanendrenana nge ao anatin'ny conseil des ministres ao nge ny fanendrenana ndreo mpiasa-panjakana ambony fampisondrotana graty ny sisany rehetrarehetra e tsy mandeha io nomination io raha tsy conseil des ministres ny atao hoe conseil des ministres dia filohan'ny repoblika miaraka amin'ny PM sy ministre ao anatin'ny gouvernemanta mbola manana fahefana izy zany satria fanendrena directeur samy hafa sy ny SG ny coordonnateur sy ny secrétaire exécutif samy hafa any amin'ny organisme sy ny sisa rehetrarehetra any dia azo antoka fa tsy maintsy fantatry ny filohan'ny repoblika ka le fanana amin'ny fahefana feno sy matanjaka be eo anoloana any an-damosina ataoka visy ataoka vanana no aprisihana azy zany mahatonga azy zany na ho tilitiliny reto mpiara-miasa amy zany ny amin'ny hoe
tena faratapony fahefantsika ary afaka manao zay tiatsika ataotsika. Ilo tsy fidy amin'ny telefôna, ilo tsy fidy manindry bokotra fotsiny raha misy zavatra tiana le any ambadika any ho an'le mpiara-miasa zany de misokatra amin'ny varavarana rehetrarehetra. De lasa tsisy asany zany, tsisy hasiny ihany koa le androm-panjakana maro samihafa. Fa satria vao mandeha ny hoe zahay avy aty amin'ny présidence zao ataon'ny Romo sy Tabito zao, io any hitantsika James Field. Fa ny azontsika antoko, io olona io tompo mbola tsy dirikaby de efa mivoaka le feo maro be tamin'ny Madagasikara alina. Efa mivoaka le feo fa manana influence amin'ny filohan'ny Repoblika io. Efa mivoaka le feo fa mahavita zavatra io, dikan'izany efa nanao biziny io olona io. Mbola tsy mipoka izy, mbola tsy hita izy aiza daholo ry dossier reo. Nisy orinasa maro voatonona anie tany Londres tonton Mota. Fa zao rehefa voatonona le orinasa aloha zany de ozy ny fitsarana se concentré en James Field aloha tsika. Aiza koa. Fa raha ohatra moa reo orinasa voatonona reo koa zany mise manifester hoe fa nahoana koa zay ny tonononareo, fa ahoana zay ny ohatran'izao de mitatra indray. Zay le tiako tenenina. Raha mivoaka io 18 hatramin'ny 28 io misy mivoaka, misy zavatra. Misy zava-baovao hafa, indrindrandrindra ny am'le hoe mihinana ianao. 10 taona nasala am'izany koa satria reto ny antony. Fa raha mandrotsaka taratasy vaovao io Romo io sy ny avokany mba ahafahana am'le hoe miena n'le penina de hafa indray zany le filosan'le raha mety manakambary tonton Mota fa hidra zavatra amintsika ny zavatra tiako ampatsahiviko fotsiny eo am'le nitenen'ny faniro hoe le fahefana ngeza be eo anatren'le filohan'ny Repoblika na avy havana na aloha arina mahatonga ny zavatra tsy mifandanja tsony eto amin'ny firenena ho an'ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna sy ny mpitsara. Mahatsiaro zavatra anankiray efa tany amin'ny fetim-boan'ny tany amin'ny 2009-2010 tany ty zavatra ty nitranga satria ifaniry teo amin'ny teny hoe amin'ny conseil de ministre nomination sy ny etsetra zavatra mitranga raha ny zavatra eno ny ainantsika malagasy, enontsika malagasy dia zavatra nitranga tamin'ny rahalahin'ny Hery Razafimaleo to ministre ny finance izy raha tsy diso tamin'izany fotoana tetezamita voalohany nanao fanamariana fotsiny izy tamin'ny Andry Rajoelina hoe Andriamatofoloha tsy zany ny fomba fanao eo amin'ny fitantanam-bola ny firenena. Herinandro tsy niandry herinandro taorianan'izay izy de natsahatra. Ny dikany zay olona rehetra mitsikera azy zany eo amin'ny conseil de ministre io de namany efa manala tena. Ny dikany zany ny olona manatrika conseil de ministre de satria conseil de ministre io tsy maintsy atrehina raha mbola eto Madagasikara eto Antananarivo ianao dia lasa saika lasa any amin'le hoe beni oui hoe manaiky de mitondra tolo-kevitra ianao ka raha vao mitsikera ny président de corrigeny io. Zay ny vokatry le fahefana be de be ananan'le mpitondra ny Repoblika ny Madagasikara ary de eo lasa misy an'izany hoe fonds souverain manara-penitra ve famoahana vola ao anatin'ny fonds souverain io tsy manana fahefana am'izany ministre ny finance tsy de lasa mandeha any amin'ny zavatra tsy tokony ho izy le fitantanana an'le firenena hoe raha ny bonne gouvernance zany no hitenenana azy de tsy misy bonne gouvernance eto amin'ny firenena raha izay vokatra zay fahefana amin'ny tanila izay makany amin'le président ny Repoblika amin'ny BDB fa ny mpanatanteraka zary mipitrapitra eo anatrehan'ny fahefana an'le président na samy mpanatanteraka ary ny mpanao lalàna moa de zay tiany anaovana azy mihitsy rehefa tsy tiany io de foana de sy ohatran'izay ka de tsy mety le izy satria mitongilana be le rafitra le fiasan'le rafitra mpanatanteraka, mpanao lalàna sy ny mpitsara eto amin'ity firenena ity ka mandeha any amin'ny zavatra manahirana. Amaranako an'izay tena mbola be devoir be tsika ry malagasy, ry olo-pirenena pre-tandrazana. Tena mbola be devoir tsika satria tsy mora manarina an'ity firenena tena ampotehany sasany ity zany raha zay ny tany saina izay ny amin'ny hoe tena lasa tena
voky fahefana mibotsina amin'ny fahefana ary lasa amin'ny endrika fanapara-pahefana sy fampiasana n'izay fahefana zay satria reny ange de mamofopofona amina trafic d'influence extorsion na fond trafic d'influence sy ny sisy reny zavatra reny a de io isika hoe tsy maintsy mandamina sy manamboatra an'izany tsika ary zay ny tadiavantsika n'le hoe mila manana maro anisa amin'ny assemblée nationale de teny eny de nyzao zany ny mpiaramonina aminao hazoto ifidy rehefa tonga ny vaninandro mpifidianana indrisy fa voasoratra ao anaty listra fa tsy maintsy maka andraikitra arak'izay tandri faran'izay maika isika no ahafahana manova n'izao zava-misy eto amin'ny fireneny zao fa tsy possible atsony zao tsy possible zao zao zava-misy zao zavatra mbola sombony kely amina resaka institution sy resaka lalàna ny resahana istontomota teo fa mbola tsy miditra anatina detaitsika raha miresaka tsika hoe inona ny problème jirama io mbola misy rafi-panjakana tafiditra fa nga misy tendreny tezeny tendritendrena fotsiny tao raha tsy nisy consultation nandeha tany ambadika tany tsy maintsy natao ny enquête de moralité an'iny olona iny ary fantatra izy ny olona iny fa zao rehefa avy nangalatra re olona de nitsoka maheno atsika izy zao am'izao fotoana zao hoany am'izay misy azy any satria mikarikaroka vaovao zareo de tsika zany voateny zany nareo zany nangalatra de nitsoka fa tsy ho azay nanao ratsy teto amin'ity Madagasikara ty tsy avelan'Andriamanitra zany tsy baby am'izay ratsy nataony satria ty tany masina tany tsara ane ty Madagasikara ty fa nipitehanareo miviravirainareo hitsakitsahanareo de mihevitra nareo fa satria manana fahefana sy ny olona miaraka aminareo fefahanareo Madagasikara tsy mahavitininina tsony le gasy kely le mahavrantsy belelo tsy afaka manoatra tsony anareo ny vola anareo ny basy sy ny sisa tsy maintsy misy hevitra foa ny tolotsaina omen'Andriamanitra any malagasy ty tanindrazana ahafahany manavitra ny fireneny satria tianjanahary ty Madagasikara ty ary zay ny tenin'Andriamantoa delatsiraka hoe fon'Andriamanitra honosy Madagasikara tao anatin'ny gondo anaty no ny sedetase nahazonan'io miendrika tongotra kavy io misy dikany zany fa naninona tsy nitambatra tamin'ny Australie na sahala am'zany misy dikany zany zavatra resahantsika zany fa tsy mbola hitondra lafiny ohatran'izay tsika fa tehitentsika tontomotany amin'ny hoe io zany zava-misy tamin'ny Londres io de tokony andraisa amin'ny malagasy lesona ny amin'ny hoe misy zavatra mandehandeha maro be any ambadika any endriky ny fahalovana saingy io no mipotra io ny traingo fa mino isika fa tena mety hampitongatra zavatra maro be tsy hoela lafin-javatra ohatran'izao ary indrindrandrindra ny fahasahiny ny fitsarana londonianina mametraka am'le hoe fahaleovatena miasa de velitsika fa tena zava-dehibe de mitsiriritra ho izy tontomota mitsiriritra tsika satria tsika tsy afaka mampiatra an'izany mafy aneza mba te aneo hevitra zany fa tsy afaka ianao zay maneho hevitra rehetrarehetra tonga de cybercriminalité gagazo intègre la sûreté intérieure de l'État konkonina fanonganam-panjakana na fivirina kely tsisy dikany ataonao any amin'ny restaurant ary any amina hôtely zany zava-misy eto Madagasikara zany mba te andeha anao ohatry ny any États-Unis hoe manoloana Maison Blanche ianao afaka mitondra sainam-pirenena de mikika ianao hoe tsy zakanay ny kolikoly azo atao zany hoe tsy afaka manao an'izany mbola tadidiko ny SFFF Andriamatoa Zafy Albert ny filohan'ny Repoblika atao Ambotsoroatra Braon inona nataony Zafy Albert lamy président tam'izany tonga ny SFFF tetia Antaninarenina tetia akaiky ny Louvre ary zareo angataka audience amin'ny Zafy Albert miaraka amin'ny vahoaka maro be sady tony ny taondapa ny tony ny mpitolona fa tsisy tam'izany fisamborana ny olany raha Emandreny José Ndreny Nelson tam'izany rehefa ny hoe eo amin'ny président Zafy de tsy nentina nasa tanana izy de nisy tenina avoakany tam'izay tsy averiko le izy tsy tiako le mamerina azy de iny no nitarika an'le hoe fiakarina teny amin'ny fitsarana teny anozy de vahoaka maro be tsika anisan'ny teny tam'izany nanatrika ny fotoam-pitsarana José Ndreny Nelson na José kely ambiance na mouvement zany raha nitondra olona teny ny SFFF tsisy arrestation
ka tsy miafronde tsy manimo zany tsy mandingana an'le zone rozy koa fa azo atao tontomota zany rehetrarehetra zany am'izay iady hevitra zay zany rehetrarehetra zany ry faniry a tena mampiatsahantsika hoe betsaka tokoa zavatra tokony hovany atao amin'ity fireneny ity fomba azona manovan'izay rehetrarehetra zay nefa de ny fisoratatsika any anaty lisym-pifidianana aloha de mifandraisantsika anjara amin'ny fidy de zao io moa ny deuxième tour zany ozy ny fomba fitenenana indray zao zay fomba reto olo reto a efa miorakoraka am'izao fa de ho azy ny fahendrena zao manko le schéma manohy any teny tontomota am'le deuxième tour ny crise ny 2002 zany a teo am' KMDR sy ny KMMR zany hoe komity mpanohana ny dideratsiraka sy komity mpanohana ny marika ravalomanina zany ohatrohatran'izao satria zany taty amin'ny camp marika ravalomanina de nyteny hoe nandresy premier tour zay premier tour de vita de hoy ny taty amin'ny camp n'Andriamatoa dideratsiraka hoe tsy nandresy premier tour ianareo fa atao ny deuxième tour de ny fandona teo de tafiditra teny amin'ny 13 mai zany ny camp ny président marika ravalomanana taty amin'Andriamatoa dideratsiraka indray tsy maintsy miatrika ny deuxième tour de ny ministèren'ny intérieur no karakara tam'izay de tena nandeha efa nanao fampelezan-kevitra ny mpanohana n'Andriamatoa dideratsiraka nametaka afisy teto Antananarivo tany amin'ny faritra fa sy nanan-kehatra amin'ny farany zany mpanohana ny président marika ravalomanana de lasa mifindra tsikelikely tany Tomasina tany ambody atafy n'Andriamatoa dideratsiraka de nanaritra tsikelikely tam'izay lefa efa naretraretra sy ny fomba fibaikona ny raha-panjakana de nisy fanjakana roa zany teto Madagasikara satria nametraka ianko ny tetikadiny ny mpanohana ny président marika ravalomanana de nisy fanjakana teto de nisy fanjakana tany amin'ny faritra zany tam'izany fotoanandro zany de nisy fifandonana satria nanomboka namaky tsikelikely ny barazy ny mpanohana an'Andriamatoa marika ravalomanana de tafiditra tao Anandohana tady ripety tafiditra tany Bevilany ny ekipa sasany tafiditra taria Betsiboka ny ekipa sasany tafiditra tany Aliady be tany Mbily Magodro tany Sambava sy ny rehetrarehetra zany farany namarana azy moa zany tany Ranomafana tao anisan'ny faritra zay nambena ny Ben Laden zany kolonely zany resahako zany tantara zany lava be indray zany raha tantaraintsika eto de zao nijiriziry tamin'ny président Ratsiraka hoe deuxième tour tato amin'ny camp marika ravalomanina miteny tsy possible zany zay nandresy atao verany confrontation ana PV de nahita ny confrontation ana PV nisy karazana ACC tam'izany CC de lany Andriamatoa marika ravalomanana fa zao izy ny communauté satria lasa Andriamatoa dideratsiraka rehefa tafiditra tany Tomasina tao Ranomafana mihitsy aza ny miaramila avy aty amin'ny camp ny président marika ravalomanana de lasa ny président dideratsiraka sy mpiaradia aminy ka rehefa lasa tsy mipera-potsiny tam'izao ozy ny communauté élection no manamarina an'izy io de natao ny élection législative taty amin'ny mois de novembre de inona hoe iny zany le deuxième tour raha mahazo maro anisa Andriamatoa dideratsiraka everina fa izy zany ny mpandresa raha mahazo maro anisa Andriamatoa marika ravalomanana everina fa normal le premier tour de vitany de nandeha le fifidianana nahazo maro anisa ny filoha marika ravalomanana izay le zavatra resahan'ny adevitra amitsika am'izao fotoana zao tsy nekena lay fifidianana nisy vazaha sy le fombafomba mpitsarana tam'izany sy lay androm-panjakana nanolana lalàna teto amin'ny firenena nanao coup d'état institutionnel de sy nandray anjara tamin'iny ka rehefa andray anjara am'ty fifidianana législative ty every no deuxième tour satria nisy 75 na 70% taux d'abstention tsy tonga nandeha mifidy ahoana miprovena zany de mififidianana solombavam-baoaka ho avy io ka raha mahazo maro anisa mpanohatra amin'ny alalan'ny plateforme zay mety hitsangana eo mazava ho azy mandresa ny mpanohatra ary sy ara-dalàna ny fijoroana nataon'izy ireo de ho hitan'ny avany eo rehefa vitsy anisa ny an'ilay mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao zay le sana mafy be io zay le etsona atsika rehetrarehetra ho sahiatrika amin'ny législative ary aza manaiky fendrifendrony ny hafa ny amin'ny hoe tena resina andrainjaraka zao nareo andrainjara averiko tsara jes construction natao hoe politika de misy idéologie mandeha moramora makany amina projet sy programme idéologie pouvoir projet programme de miverina
manao faribolana oatra zao tontomota zay mihitsy ka teneniny faniry zay tsy hoe tongava mifidy fa tokony iroatra ifidy tsika ary mahay mifidy tokony iroatra ifidy tsika resantsika zavatra le fotoana zavatra hitranga mantsy a ireto mpitondro reto anome vola olona maromaro izy irotsaka kandida amy distrika anankiray ny toerana mety anankiray izy manao olona telo tsika aty amy mpanohitra olona anankiray no toanatsika hoe zana olona anankiray no toanatsika aka ny fandresena ao anatin'le distrika ka tsy ho azo zany zavatra zany raha tsy voalohany a soratra naharana tao anaty lisitra sika manamarina ary de zao mirohatra mifanentantsika hoe andao ifidy mbola ho tenenina aminareo hoe rehefa tonga ny andro fifidianana zao atao zao atao zao atao ho tenenina ho azavaina aminareo zany fa misy fomba famitahana efa kasain'ireo olon'ireo atao a hanovana ny fanisambato zay tena isa marina zany moa zany ny hevitry ny anina nge eo foana e de mihevitra izy fa fitahana amy zavatra kely foany reto mpanohatra reto de vita ka ho atoro anareo daholo ny fomba rehetra elana am'zany zavatra rehetrarehetra zany a ka de mba ampivoaka ny tena taremarika marina fa tsika mila manao zavatra marina ampivoaka ny taremarika marina angalatsika ny fandresena hatongavatsika amy maro anisa eo amy sehitry ny fanjakana mpanao lalàna zay ny zavatra tena kajina tsy irina hatongavatsika vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara amin'io fifidianana depute io efa mikely aina kely soroka manomana an'izany a ny olona rehetra aty amy fanoerana aza manaiky ny famendrofendrona sy ny misy raha matahora moa misy mifanabatina sy ny tsetra aza de miasa saina am'izany nareo fa ny aty amy mpanohitra mametraka tsara ny zavatra apahatoky anareo ny amy zavatra ho ataotsika rehetra mba hahatonga anareo a tena iroatra marina hiatrika ilay a fifidianana solombavam-bahoaka amy fotoan'androny maraparantsika tontomota nisy vaovao moa tamin'ny faraparan'ny herinandro teo a de niditra tamin'ny fiandohan'ny herinandro iny hoe nisy vola zay homeny eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ao Madagasikara izy ty moa zany ho an'ny mpanohana fitondrana zany de tena hoe lasa andriamanitra ny vavahana mihitsy zany le mpamatsy vola lasa tena hoe tena mbola atokisana ny fanjakana malagasy tena mirotsaka daholo ny vola rehetra misokatra ny robinet tena ao anatina tena mahay an'izany fanjakana tsara tatana bonne gouvernance zany matoa zany tena tsy mahihatra ny banky iraisam-pirenena matoa mbola mampiseho fahavononany ny FMI sy ny sisa de hevitra be tabe moa zany resahany zany de hoe 100 millions de dollars satria tamin'ny juin tamin'ny 2023 nisy déblocage na 100 millions zany de hoe izy 100 millions de dollars ho avy de misy crédit ana 4 milliards de dollars zay ao anatiny zay valopy be omena fanjakana malagasy zay ka tsara kitondrantsika fanazavana ihany fomba fiara-miasa amy rafitra iraisam-pirenena indrindra ny banky iraisam-pirenena tahaka ireny tontomota satria mandalo aty amitsika mifanontaniana de anokana fotoana kely ndray zany tsika zao hiresahana zany maro ny zany ry faniry tamy latsinainy teo tokoa dia naresaka be teo amy mpanohana amy fitondrana hoe ny eona tamy raha matoko ako eno vice présidente ny banque mondiale tany Etiopia ny filoham-pirenena Rajoelina ka dia nambara fa vonona ny banque mondiale hame fanampiana 4 milliards 150 eo izy zay raha tsy diso milliards de dollars ho an'ny fanjakana malagasy mandritry ny fepitoana voafetra moa io efa taona eo izy zay raha tsy diso ny zavatra ny faritana ao anatin'io zavatra io de zao hoe misy lafiny maromaro fa tsy hoe anankiray de ao ny hoe renforcement capital humain ao moa zany
sécurité sociale, ny fampianarana, ny formation sy ny sisa, ao a ny resaka momba ny fananantany a, ao a ny resaka hoe jirama sermady aloha voatsipika manokana mihitsy ao anatin'izay a, de ao ny hoe momba ny fananganana industrie samy hafa. Zay a dia rehefa namaky an'le lahatsoratra tao anaty gazety a de hoe nangataka ny filoham-pirenena Rajoelina mba ho hafanganina arak'izay azo atao ny famoahana an'ireo sorabola ireo, tsy le 4 miliara akory no soratana de hoe ho avoaka tsy de zay, ino a misy fepotona fa reto ny miorakoraka fotsiny amin'ny zavatra tsy le resaka renforcement capital humain ary a efa fanomezana ho ataon'ny Banque mondiale tamin'ny 2023 250 millions de dollars natokany a anaovana an'izay nanomboka tamin'ny 2023 de mikirisakrisy izany a makaty mamoaka amin'izany zavatra zany. Fa ny zavatra tiana homarihana mahatonga amin'ny teny amin'le izy fotsiny zao hoe mampatsiahy an'ireo olona ao amin'ny Banque mondiale ihany tsika, fa ohatran'ny hafahafa ohatran'ny lambandrazana ny fijerinay malagasy a ny zavatra fanampiana ataonareo, satria raha ny foto-kevitra nananganana amin'ny Banque mondiale de hoe hanampy an'le firenena mpikambana ao anatin'ny Banque mondiale amin'ny fampandrosoana an'le firenena sy ny fanatsarana ny fiainan'le vahoaka ao aminy. Ny zavatra mitranga manampinareo a amenareo le vola ohatran'ny hoe ho fanampiana ny tany atsimo Madagasikara dia namoaka volonareo fa tratry ny kere efa lasa langazy any amin'ny Banque mondiale mihitsy moa le hoe kere ny vahoaka malagasy any atsimo de namoaka vola. Ny zavatra mitranga inona no ataon'ny fitondram-panjakana, lasa mandoatra mangazo a le filoham-pirenena, lasa manao an'izao le olona le noeverina ho ampina lasa ny findramonina nena varatra any Madagasikara any avaratra any fa niala tato am'le faritra mahazatra azy. Dikan'izany a ny efficacité-n'le fanampiana ataonareo Banque mondiale mba hevero ihany fa tsy tonga any am'le tanjona voafaritra arak'le fanampiana. Io ange tsy maintsy mifaritra hoe zao le programme zao ny mise en œuvre an'lizy zao ny tanjony zao ny zavatra ho atao fa tsy tonga any am'izany. Inona ny zavatra atao mandoatra mangazo indray mandeha de tsy miverina tsony. Zay ve anafoana an'le kere tany atsimo miheverina reo Banque mondiale fa mampalahelo. So de lazay ny olona mantsy manomboka miresaka hoe ireo Banque mondiale reo ange de ohatran'ny banky rehetra ihany rehefa mba metimety aminy ianao a dia amboamboarinao koa dia mahazo fanampiana tsara ianao, ny fanaraha-maso tsy de lasa ohatran'izany ange le resaka ary everiko fa tsy mampitombo ny fahatokisana anareo mihitsy ny zavatra mitranga ohatran'ny zavatra tamin'ny taona lasa reny. Ny olona tao atsimo niakatra nandeha findramonina nakany avaratra tsy mitovy mihitsy ny fomba fanao any avaratra sy ny tany atsimo, fa mba tsy te ho faty le olona, tsy te ho faty ny anoanana le olona dia nalaony ny ala tany amin'ny tanindrazany a marina aloha fa samy tanindrazany Madagasikara fa lasa niakatra nakany avaratra izy a anavy tena. Ny zavatra tiany olazaina am'izay de zao hoe amboary araky ny tokony ho izy ny zavatra fanampiana ataonareo, satria raha araky ny resaka ny fanaovana hoe afangano le famoam-bola de ny zavatra ny tenenina de zao hoe andefa expert ary zay a ivory araka aminareo de ny expert anareo koa mivory de midinika eo zareo hoe ahoana ny implémentation ty projet ty mise en œuvre moa zany fanatanterahana ty tetikasy ty de hiady hevitra am'izay zavatra mampalahelo nefa mety mitranga araky ny resahana teo ihany le hoe lehibe loatra ny fahefan'le filohan'ny repiblika de tsy fantatra na ho afaka hanapa-kevitra le solotenany malagasy, le expert malagasy miatrika an'le expert vahiny, na raha vao misy fanontaniana mipetraka de aleo aloha zay era iantso telefonina kely fa ho ekena ve zavatra ohatr'izany lasa mikoinsa ary dia
efa nisy zavatra nitranga nge teto Madagasikara zavatra ohatrohatr' zany ihany mifanakaikaiky am'izany a fa tsy nisy volany voaka satria tsy vita hatramin'ny farany le izy zay ny tiana ho atao ianareo moa efa manao marina azonareo atao no manao hoe mampikisaka an'le vola etseroa amin'ny rafitry ny firenena mikambana dia reny mba misy efikasiteny kokoa eo am'le fampanjariana ara-tsakafo eo amin'ny resaka fanabeazana zavatra nitranga teto amin'ity firenena malagasy ity satria reto mpitondra fanjakany reto milaza hoe anao digital school zany hoe tele enseignement ozy ny fitenenana sasany hoe écrana télévision de misy mpampianatra de zay no alefa herinaratra ary tsy misy engany ambanivohitra resaka be zany fa nytiako resahana ndraindray a trano efa nisy teo a nolokona miloko hafahafa de hoe nanao sekoly zay no entinany aminareo a banque mondiale hoe nanao sekoly a reto mpitondra fanjakany reto a tena niasa tokoa izy a ka de everina fa androso a ny fampianarana eto amin'ity firenena malagasy ity soratanareo any amin'ny pazinareo any mantsy de zao hoe rehefa mampianatra ny tovavy kely ianao androany a de ho raha matoa azo io tompona ndraikitra mihitsy io raha matoa io a rehefa eo amin'ny fahalebiazany raha ampianarina le zaza fa ny zavatra mitranga manana an'izay fahaizana anatanteraka nizay a fampianarana an'le zaza zay ve be debe nge zaza tsy mianatra nge loha zao my be debe zaza tsy mianatra any antsekolony be debe ka raha fanampinonareo a amin'ny reto arao fa azavela fotsiny hoe mandoko ekôly izy de vita fa ny zaza malagasy be debe ny tsy mianatra de zao ny soratanareo banque mondiale hoe nefa noho ny fahitana fa na de tsy zarizary ary ny fampianarana ny reto zaza malagasy a de tena hita fa mahay le zaza malagasy tsy nareo rery nge no nolazan'izany e amin'ny zaza rehetra frantsay nge malagasy nge mahay indrindra e voapirofo nge zany ka tsy nareo rery miteny hoe le zaza na zarizary ary tsy zarizary tsy manjary mihitsy fampianarana ataony mpampianatra tsy de mahay loatra ny taratasy tsy de misy ny solaitra be tsy misy ny fitaovana ny w hita foana hoe mahay tokoa le zaza malagasy ka zao anampinareo zay nge na hoe mpanohatra ary tsy hoe maniry zay ny tsy andehanana zany maniry zay ny tena atongavan'le zaza malagasy mianatra ivoaran'le firenena tena hitombo le capital humain fa le fanaraha-maso sy le fanoratana eo amin'ny rédaction-le projet mihitsy a eo de efa mifanambaka satria ny expert ny banque mondiale le référence any ananina any ny raisiny a de projet teny araka iny le aty tsy mahatapa-kevitra kory le expert eto ndraindray hoa fa mbola ihery itelefona hoe eketsika ve zao zay vao mandeha ny famohanan'le vola zay am'le rafiny renforcement capital humain tenenina kely ihany mbola ho resa be ty famatsim-bola avy amin'ny banque mondiale ty fa ny zavatra mitranga voalaza de hoe aoka ny jirama sy ny hery Madagasikara ho ato anatin'le teboka lehibe anakiroa ho asina fanitsina ao anatin'izao programa zao ary de nandeha le soso-kevitra hoe ho expert vahiny mihitsy a no asaina hitantana ny jirama expert vahiny a no anaovana anao appel d'offre expert vahiny a hitondra an'le jirama zavatra mitranga nge de zao mety fahaizana mitovy diplôma mitovy hoe samy PhD le olona na le avy eto toerana na le avy any an-dafy fa zao le olona avy eto toerana le pila ranoranony a etseroa de na manao zavatra tsy de metimety ary a mba tsy tenenantsika hoe mangalatra de zao rehefa mahay maka ranondranony amin'ny zavatra amin'ny olona etseroa a de tsy bedy de tsy manjary le fitantanana zay nge le zavatra mitrange zay ny ary io jirama io rehefa ho atao ny fanitsina ara-drafitra ara-pitantanana n'io jirama io a be de be mihitsy ny zavatra voakasika
ho ataony fanotsiana ara-drafitra ara-pitantanana ny hery Madagasikara fa tsy tia le raha mikarakara azy hatrizay ity no mbola hijanona ao dia be deaibe koa ny zavatra ho voakasika ao anatin'izay fa ny miza amor nataonareo tamin'ny hery mady ange efa nanomboka hatrany amin'ny 2009 hoe de nikezanareo ovonona nga le ministra faraparany teo ara nyteny hoe tsy anaiky mihitsy saika mba hoe anao zavatra kanjo lasa le amin'ny asekinamo zany zany zavatra rehetrarehetra zany hitenenana aminareo hoe hitondra fanovana zavatra betsaka ity tetika asa iarahana amin'ny banka ary zay mihitsy no irina zay mihitsy no irina marina fa tsy de tena ao anatin'le hoe stabilité macroéconomique everin'ny FMI ny hoe état de droit marina fa tsy tena hoe élément principal zay fa mba majeur ihany zay ao anatin'le izy dia mba everina fa ho tonga hikisakisaka ho any am'le fananganana état de droit tena izy Madagasikara fa tsy hitsiriritra fotsiny neniny tany miteny anglisy eto amin'ity firenety no atao raharaha fa de tena mba ho marina satria nareo mieritreritra hoe anangana bonne gouvernance eto ny mpanohatra tena maniry indrindra ny atongavana am'izany bonne gouvernance zany ny mpanohatra maniry indrindra ny atongavana am'izany état de droit zany de tsy fantatro raha ny fanondrina nge de mba ho voakisakisaka mihitsy na ny ACC na ny CENI na ny constitution fa de zao anao zavatra ara-dalàna tokoa ny zavatra tenenin'ny banque mondiale mantsy zao de zao hoe tsy maintsy ho atao ny jirama sy ny hery mady fantsiana ara-drafitra nireo orinasa anankirongedabe reo zany zay aloha jirama na anao hoe vérité de prix ary tsy ohatran'izao jirama alohako zao lasa taloha ny jirama raha za fotsiny ohatra tsy hoe te hananina an'izay 30 000 ny rano alohako zao 90 000 ny rivotra foana no mandeha eo am'le pompy de lasa nampitombona telo ny rano alohako ka nanao vérité de prix ary ny fanotsiana ao arina fa mandeha foana ny rano tsy ho tonga tsasaka zany akory zavatra ho alohantsika menakavy fa zao tsika menakavy azavaina tsika vahoaka malagasy fa rano mandeha raha mandeha rivotra no mandeha de mandoa miodina ny compteur atsika de mandoa an'izay tsika zany amin'ny faritra sasany ara-mo rano maloto mihitsy no mandeha tsy mbola nisy an'izany hatramina tanyny tany ka de maniry tsika zay reto manao kokoriko mantsy reto mpitondro reto sy ny mpanao fake news ny hoe tena nahazo vola zay ko de faly tena nahazo volonareo ndao ahitsy ny jirama ndao ahitsy ny hery Madagasikara de andeha araka mba manomboka mandeha araka ny tokony ho izy le firenena de ny fomba fitenenany banko tika iverina matetika am'ty resaka ty tsika fa goavambe ty ary ny mpanohatra itsika ty amin'ny hoe collectif de tena akalaza mihitsy ny zavatra tokony ho atao ato anatin'ity fanampiana entin'ny banque mondiale zao mantsy ny zavatra mitranga reo olona banque mondiale sy ny FMI mifameno reo tsy afaka mandeha hoe banque mondiale manome 4 milliards de zay tsy de zay loatra fa misy zavatra asain'ny FMI atao de alaina financement amin'io banque mondiale io le fanapaha-kevitra ataon'ny FMI hoe akio misy resaka mantsy tao alolo teo efa hoe asory ny mpiasa-panjakana de ozy le ministra anankiray hoe tsy mariny zany tsy mandroaka mpiasa-panjakana zany za rehefa mieritreritra an'le izy doza hoe tsy mandainga le ministra fa ny mpiasa-panjakana zay nanao concours sarotra tsy vita ny fomba manala azy fa ny hoe ECD, ELD, ny EFA sy contractuel sy ny etsetretsetra azo fafana ohatrany tsy misy reny zay le zavatra mitranga kanefa reny ko reo mpiasa-panjakana ny asa ny tontolo ny asa-panjakana reny fa zao fahaizany reto mpitondro reto ny zavatra hitako angery faniry
nandeha tao amin'ny trésor a no ny antony samy hafa no ny asa saika atao eo amin'ny latabatra atsasaky ty latabatra misy anaisy faniry ty a latabatra 1 metre de diamètre olona efatra miasa eo aminy raha ataotsika hoe olona roa farafabetsany fahiny farafabetsany a lasa olona efatra ary ny tena mampalahelo de zao eo am'le latabatra izy anakefatra ary mbola tsy misy dossier zany hoe tsy misy asa akory le olona fa niraisina nampidirina ka raha tonga am'le hoe analana ny mpiasam-panjakana de manontany a zany ho a normal ara-dalàna ny fahitako an'izany satria ny asa ho ataon'le olona mihitsy tsy de misy araky ny tokony ho izy mpiasa ao amin'ny présidence nge ho ny faniry 700 hoe tsy fantatro na hoe azonareo a-tsaina ve zany olona 700 hiasa ao amin'ny présidence tsy de zatra loatra na mpiasa administrateur civil tokony hoe anana anankidimy izy na ohatry zany a tsy de zatra nanao an'izay izy fa nidirika aby a romi voice tsy fantatro mpiasy de ana inona moa zany reny fa tsy de nanao an'izay izy fa le mpiasa tsy fantatro hoe inona dolo no ataon'zany olo zany ka raha hoe isy fanalana mpiasa tsy de mahagaga zavatra hitrangaka zao zavatra tia no tenenina aminareo de zao hoe isika vahoaka malagasy de miara-paly hoe azo 4 milliard tsika fa de anomboka anao fanitsina araky ny tokony ho izy fa tsy hanao zavatra kitoto amin'ny fanaraha-maso n'izay tetikasa ireto banque mondiale na FMI reto hoe misy kosange ny anjaran'ny mpitondra malagasy ny anjaran'ny fahefana mpanatanteraka eo koa ny mpitsara eto aminareo de avelany fotsiny anao kitoto ve reo mpanatanteraka ireo nareo mahafantatra fa volan'ny covid 4 millions de dollars zao ny zavatra mitranga rehefa aveo nareo mamoaka ano Washington hoe nanao ny tsy marina ny fitondram-panjakana malagasy tsy hita zay ataonde hoe resaka souveraineté azonareo ampiasaina ngeny raha fipitsarana hafy hitondrana n'zany olonan'zany raha ilainy fa tsy voatery hoe hiandro ny fitsarana eto anosy fitsarana eto anosy ange tsy mandeha akory ny tsy raisina akory ny fitorianao rehefa ohatra hoe tsy tindry zareo ho raisina raha ohatra ka zavatra eto aminay zany fa aitsio fomba fiasanareo avoitsikelikely io vola io fa raha ohatra ny fitantanana covid anao anaovanareo lizy fantatro fa manaraka an'izao fandaran'izao ny any amin'ny banque mondiale afaka enregistrenareo zao fa zao zay ho any tenen'ny olona hoe reo ange sao de tsy hoe manao corruption akory reo olona reo tsy zany kosa aloha fa ny teny zay ny mba mahazo kado kely any reo ndraindray rehefa mba mamoaka vola ho amin'ny Madagasikara zany tsisy zany kadosy any zany resaka mandany andro zany fa tsy miresaka zany tsika fa ny zatra tia no tenenina aminareo de zao hoe tahaky ny maentitra anareo eo amin'ny fananganana tetikasa iray ny tokony aentitra anareo eo amin'ny fanaraha-maso am'izay rehetra atao amoahanareo vola fa io vola io ange raha ny tokony ho izy averina ivahoaka malagasy aminareo io ka aza ataonareo fotsiny hoe fahatany ny fandaninana io de mety zany fa mbola averina io ao anatin'ny trosy io de zao mba miangavy anareo zay aoka ivoaka tsara hoe reto avy ny projet ao anatin'le financement zao ny objectif moyen mise en œuvre ny infrastructure moa tsy maintsy ao anatin'izay ny fahalalako azy fa tsy atao ohatrany hoe nareo na ame vola tamin'ny rotona anaovana 1200 kilometra na lalana navoaka anareo le vola 200 kilometra angamba vita hatram'izao raha misy hoa de ohatra ny vitavita ho azy nefa le vola miditra mitrosanay malagasy ka mba oka tsy isy tsony ny ohatra zany hoandra matoko akoa zavatra teneniko de zao hoe mafana fo tokoa ianao anampy amin'ny Madagasikara isaorana anao zany mafana fo ianao andefa reo expert amaritra ingana fomba fanatanterahana ireo tetikasa maro samy hafa
iarahana amin'ny banky mondial ny FMI ho avy fantatra fa ho avy ange ny FMI hiaraka amin'ny zavatra anarenana nyity Madagasikara ty de zao mba ataovy araky ny tokony ho izy le izy dia ankasitrahana indrindra ianareo banky mondial naverimbery ny tontomota tao le hoe ianareo satria ny anton'izay de zao miaino an'ity fandarantsika ity zany reo karazana institution maro samihafa zany na ny institution fanjakana na institution financière na sala am'zany de misy malagasy mpiasa ao afaka mandika teny rehefa tandrifin'izy ireo zahatra resahantsika zany satria tsy maintsy nanaitra an'izay adevitra zay tsika mba tsy ho faly fotsiny hoe misy tonombolo ohatran'izao ony fa ny olana zany lay fomba hamerenana an'iny rehefa aveo le izy indramany hoe amin'ny alalan'ny voaka malagasy le fanjakana mandeha makany ivelany mihindrana am'le izy manosy ny sisa ratifeno amin'ny assemblée nationale de débloqué na anaovana zavatra samihafa fa eo am'le fomba famerenana azy ny vahoaka malagasy na nahazo tombony na tsy nahazo tombony de atao am'izay le fomba firesaka am'le izy no tsy maintsy baby mifandoavana n'zany troso zany ary trosa be tsy toko tsy foroana ny efa trosatsika am'izao fotoan'izao amina milliard de dollars mbola ho trosaina mbola mitovana trosa hafa indray de zay mahatonga atsika marina fa misy ny vola be maro samihafa na de efa saika tsy hiara hiasa tam'le partenaire mahazatra ara le inona moa zany le mpiara-miasa hatram'izay le FMI banque mondiale sy ny sisa le fanjakana saika ny avinavina be hoe raha mbola miaraka am'ireo de mahandro tsika fa tsy afabela aloha de tsy maintsy miara-miasa am'ireo de zay fotsiny mba heritreretintsika ny amina hoe ko satria misy vola zany manana vola ny tsy apafirina io volomeny banque mondiale sy ny FMI a Madagasikara io tompoko fa raha vola tsisy dikany io zay débloqué ny américaine débloqué ny frantsay ny union européenne ny banque mondiale sy ny sisa any amin'ny adiny Ukraine zay efa tafiakatra manarivo milliard de dollars sy d'euro mariny zany de blocage na vola amina fitaovam-piadiana amina resaka fomba fanavotana olona sy ny sisa ny vola rotsaky ny amerikana sy ireo européana reo amin'ny Ukraine inona moa tsika vivim-bola kely ny atsika raha moa maheno 4 milliards de dollars tsika de bozo oreille ozy izy raha mora favorise zay ranga ny sofina indrindrandrindra moa hoe misy signature na 2 millions de dollars misy signature na azo tsika ny tranche 30 millions de dollars en fait azo tsika le 300 millions de dollars iny de zaraintsika de 100 millions de dollars de tena hoe vola be ary tena vola be tokoa moa le izy zany manoloana an'le fahantrano'le malagasy fa raharoarina le izy am'le vola miparitakeraka zao tontolo zao tena vivim-bola tena tsitsa gote anjaza tsisy gote anjaza ho an'ny zanak'ririana asy ny sisa le izy eny ary amarantsika tontomota mbola misy anam-pina ve satria efa mandeha fotoanatsika an'izao ity resaka banque mondiale sy FMI ity tsy maintsy miaraka ho izy roa reo fa mifameno reo tsy mandeha rery mbola ho lava be no anarahantsika an'io fa de zay aloha no tenenantsika azy androany fa dia amarana ny fandaharana zay sy faniry mametraka anareo mitompo zany tena manao hoe mivavahanareo fa hafahafa ty fireneny ty mivavahantsika menakavy fa tsy hoe nareo zay iny ary makasitraka indrindra tsika menakavy zay nanaraka nyty fandaharany ty horesahana manaraka ihany le communication zay voiziny le mpanohana ny fitondrana hoe de ny alamaina mpanohatra fa tsisy nidiran'ny filoham-pirenena le resaka roa mivosy satria manko le izy zany ny famonoana afo ataon'le mpanohana n'le fanjakana am'izao fotoan'izao miaro an'le filoham-pirenena tsisy idiran'le filoham-pirenena fa adino fa dirikabon'le filoham-pirenena iny mandendeha any iny adino fa tanakavanan'le filoham-pirenena iny mandendeha any iny ary adino fa malagasy manana andraikitra lehibe to amin'ny fahadianan'ny repoblika iny olona migadra any Londriny zany efa nytenitsika teo sy nyresadresaka ihany fa fantatra hoe inona ny tianareo atao hoe tsy maintsy arovana satria tena mba nieritreritra koa zany le mpanohana ny fitondrany ny voaka nandresitsika fa tsy voatonona ny anaran'le filohan'ny repoblika fa adiny tao ambadika hoe nisy arenan'ny malagasy zay nikaroan'ny sasany vola sy niketrehan'ny sasany malagasy vola tany ambadika tany pot de vin
zany a mbola hotoizatsika aorina kely eo fo izy hoe ataovy communication anareo satria everinareo fa mba victoire kely anareo koa zany ataovy fa tsy problème zany fa ity tsy maintsy mandeha mizotra makany fo ty tsy avelan'Andriamanitra tsy potra ho amin'ny marina raha ohatra ka mbola nisy nanao zava-doza sy zavatra hafahafa teto amin'ity tanimasina Madagasikara ty fa manomboka izy io ary rehefa manomboka ohatr'izao izy de miseho amin'ny endriny samy hafa foana ny am'le hoe fomba fiasan'Andriamanitra mampiseho marina ho fatan'ny malagasy zany makasitraka ny namana teknisiana sy mpiara-miasa rehetra tamin'ity atoandro ty misaotranao ihany koa nanaraka ny fandarina tetoterina sy tany Ampitan-Dranomasina de ity hira ty hira mahafinaritra kely izy ty mino fa tsy ametraka olana le artiste zay tompon'le hira fa nanaitra izy ty zany de rehefa mijery an'le hira ny haino an'le hira de tena mandona fo le izy Paris le anaran'le mpihira Solombamoaka no voasoratra ao anatin'le hira zany Paris zay ny anaran'le mpihira fa manaitra mihitsy ny hoe mitantara ny zava-misy ny fiainana ankapobeny le izy de mba hoentitsika mba ho alefa le izy ny anton'izay zany tena mba mitantara ny fiainan'le malagasy am'izao fahasairaina zao fa mbola anana amin'ny malagasy fanantenany hoe tsy maintsy mbola anateny fa tena mbola hiarina le Madagasikara de mba hoentitsika ato anatin'ny fandarina satria mikariko amin'ny mpanakanto hira raha teo mahafinaritra be mihitsy satria ny mpanakanto koa any de mpitondra hafatra de ho alefantsika zay sady zay koa no hamaranana ny fandarana am'izao atoandro zao am'ty larobia fa 1 ny volana febroary ity misaotra tompoko Nanino loatra no Madagasikara ko manakarana nefa mitombany ny fahantrana no manjaka te hitraka nefa tsy afaka fitiavan-tena andro be zay madinika andro voa be fijaliana ty za efa leo zany mahatonga za mampiakapeo azara rotina fa zay mangina io anetsy ada atsipiko fogna ny teny ampony zay malalo ka inona no tokony atao fa efa ampiane iza ka inona no tokony atao fa mijaly loatra iza maniry fivoarana Madagasikara ho voalohan-darana isatokatrano azo fahasambarana irin'olo fatragno iry olo nefa tebiteby lalandavaiagnako mifantragna mahatonga an'izao feno tsy fandripalemagna ny taniko ny daloko amanao natao azara rotina fa zay mangina io anetsy ada atsipoko fona ny teny ampony zay malalo ka inona no tokony atao fa efa ampiane izay ka inona no tokony atao fa mijaly loatra izay ka inona no tokony atao fa efa ampiane izay ka inona no tokony atao fa mijaly loatra izay Davalt Record.